faly miaraba anareo havana rehetra tedy labato iona aminareo tsy ho ela mitarika feo gasy misaotra manokana ny fimpima frantsa na ny fikambanany pikabary malagasy sampana frantsa zay mikarakara ity fampisehoana ity. Misaotra ihany koa ny agence de voyage Cap Madagascar zay mikarakara ny fiavianay hoany. Dia tonga ty le fotoana ka dia miandry anareo zany zahay io. Faly miarabantsika rehetrarehetra mpakafy feo gasy aty a Frantsa. Tsy dia ho lavarizaka aho fa saika apita fotsiny ny resaka tournée zay ho ataon'ny feo gasy miaraka amiko zany Eriky Manana amin'ny ty volana septembre sy octobre ty aty a Frantsa. Reto avy ny toerana ahitana fampisehoana Toulouse 7 septembre, Rennes 14 septembre, Avignon 21 septembre, Bordeaux 28 septembre, Rouen 5 octobre. Dia misy Paris anankiray zay rahako miaraka amin'ny feo gasy ary ny Lokankakôl ny quartety ao Paris le 12 octobre. Ary ny toerana farany sy daty farany zay anovan'ny tasika feo gasy fampisehoana dia any Lyon ny 19 octobre. Mamerina ny fankasitrahana indrindrindrindra ho an'ny association ny pikabary eto Frantsa izay. Tsy adino ihany koa ny agence de voyage Cap Madagascar ary ao ihany koa Mamsa Events zay mikarakara ilay concert tokana zay ataoko miaraka amin'ny feo gasy ary ny Lokankakôl ny quartety ao Paris ny 12 octobre. Dia tsy ho lava resaka fa manantena ny iona ny mpakafy feo gasy rehetra zay zany. Mankasitraka to.